Firenena mbola miazona ny sata amin'ny tsy fisin'ny aretina fièvre afteuse sy ny peste des petits ruminants i Madagasikara ka zava-dehibe ny iazonana izany hatrany. Manana ny anjara toerany eo amin'ny sehatra asa veterinera ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby. Ny 50% ny aretina pahazon'ny olona mantsy dia saika avy amin'ny aretin'ny biby avokoa. Mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy fepetra-ra-potoana iarovana ny fahasalaman'ny biby sy hitandrovana ny fahasalaman'ny olona dia niatrika fiofanana arahina fampitaovana tablette ireo veterinera na mpitsabo biby miisa 100 nanomboka ny 2020 ka hatramin'ny 15 novambra 2022 ao Apefy faritra Itasy. Tanjona amin'izany ny anatsarana sy anamafisana ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao. VS na vétérinaire sanitaire miisa 720 avy amin'ny faritra 5 dia Diana, Sava, Sofia, Betsiboka ary Boeny miampy ireo vétérinaire mpanjakana na lehibe ny sampandrarahan'ny fiompiana avy amin'ny faritra 13 ary ireo vétérinaire sentinelle miisa 13 no mandray anjara amin'io fiofanana io. Hitantsika tatoato ny firongoatany aretina raha tsy lasitsika ny fièvre de la vallée de Rift zay mbola tsy nisy teo aloha anika amin'izao fotoana zao meva matetika atsika maheno an'izany aretina fa fièvre de la vallée de Rift zany ka mitondra fiaisana ao amin'ny tontolon'ny fiompiana. Tsy maintsy asiana fandaminana zany rehetra zany mba ahafahany ireo mpisehatra eny an-toerana handefa ny vaovao azay vaovao tonga ty zany ahafahany tompony andraikitra eto anivon'ny Madagasikara handray ny fepetra tandrify azy. Aretina rehetrarehetra zay pisy anika hitondra fanelingelena ny fiompiana, hitondra faisana ho any ireo mpiopia dia ho resahany eto. Zany natao hoe maladia prioritaire, efa voafaritra zany zay natao hoe maladia prioritaire zay. Ka zany no nanaovana fiofanana eto amin'ity toerana ity ahafahana mifanakalo zay vaovao zay manatevina ny traikefan'ny tsirairay ary koa nomena koa fitaovana ireo mpisehatra ahafahany manakona ny vaovao sy mandefa azy eto anivon'ny service vétérinaire eto ao Antananarivo. Pierre Mombonantoka amin'ny fobe mpitondran'ny sampandraraha vetérinaire eo anivon'ny ministèran'ny fambolena sy fiompiana tamin'ny nanatotosana ity atrikasa fampiofanana ny vetérinaire momba ny fanaraha-mason'ny aretim-biby ity ny COI ao anatin'ny RSE SEGA ho anelfo ny AFD ny vondrona Europeana sy ny fandarana asa rindra. Ny tena anton'ny atelier amin'ny ankapobeny dia ho fanatsarana ny fifanerantserana amin'ny fifampitam-baovao mikasika ny fahasalaman'ny biby satria izy io dia hita letsoka tokoa tao aloha tao ary amin'izao fotoana izao noho ny fanampiany COI dia amin'ny alalan'le projet RSE zay teneniko teo dia miatsara amin'izao fotoana izao ny fifanerantserana mikasika ny fahasalaman'ny biby. Raha tsy teny fotsiny aho hoe reny aretina zay miteraka savovoro angany anela zany anazy na resabe dia tonga ara-dalàna any amin'ny direction des services vétérinaires ny fahalalana mikasika an'ireny ka ahafahan'ny direction des services vétérinaires manao ny asa rehetra mifanandrify indrindra eo amin'ny fifezana ny aretina. Asa tsy ankijanona fa mitohy ny fitiliana ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny biby ka ho fanatsarana ny asa dia tena ilaina ny fampiasana ny fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao. Ilaina dia ilaina foana ny atrikasa ohatr'izao satria mamerina foana amin'ny zavatra efa hita teo aloha dia ary koa misy zava-baovao foana zarainy zareo avy any amin'ny COI. Ny tamin'ity zao dia nisy ankoatranao de cas collecte zay fandefasana rapport dia nisy indray ny cobo collecte fandefasana rapport vaovao fa mitovy ihany zany hoe manao fanamafisana ny fahaiza manao hatramin'izay. Fampiofanana anjiany faharoa izao no tanterahany zao taorian'ny natao tany Antsirabe ny volana septambra 2022 teo.